Miravatsika rehetra amin'ny anaran'i Jesosy. Sotran'ny tompontsika mbola manana fotoana indray androany ahafahantsika miombona amin'ny tanteraka ao anatin'ity fotoana ity izay anarantsika n'izao fotoana izao en direct eto amin'ny hiraka hvkl. Ndaontsika hamaky ny ten'Andriamanitra izay hampiditra antsika eo amin'ny fanadrian'Andriamanitra. Ovakitsika amin'ny apokalypsy toko faefatra andininy favalo ka hatramin'ny andininy faraika ambin'ny folo. Apokalypsy toko faefatra andininy favalo ka hatramin'ny faraika ambin'ny folo. Ary ny zava-mananaina efatra dia samy nanana elatra enina avy sady feno maso ny tenany rehetra manodidina ka hatrao anatiny. Ary tsy mitsahatra andro aman'alina manao izy manao hoe masina, masina, masina ny tompo Andriamanitra tsy toa, ilay talosy ankehitriny ary ho avy. Ary raha ny zava-mananaina hanome voninahitra sy haja ary fisaorana ho an'ilay mipetraka eo ambony seza fiandrianana dia izay velona mandrakizay. Dia iankohaka eo anoloan'izay mipetraka eo ambony seza fiandrianana ny lolona efatra amby roapolo ka hivavaka amin'izay velona mandrakizay. Dia anipy ny satroponany eo anoloan'ny seza fiandrianana ka anao hoe: ianao tomponay sy Andriamanitray, no mendrika handray ny voninahitra sy ny haja ary ny hery, fa ianao no nahary ny zavatra rehetra ary no ny sitraponao no nanisy sy nahary azy. Ao anatin'izany dia ndaontsika iankohaka eo anatrehan'ilay velona mandrakizay ka anao tahaka ireo anjely izay mihira andro aman'alina hoe masina, masina, masina Jehova tompony maro, ary anipy ny satroponantsika eo an-tongotra ilay zanak'ondrin'Andriamanitra dia ilay velona mandrakizay. Mihira firana wanzanaku
mafaky anao mitafy an'i Kristy mihirafirana ho any zanak'ondry mihira ho azy madraky izay amen reo anjeny mihiky hoe masina ny voary mihiky hoe masina misandraty anao masina masina mandraky izay eno ny olonao mihira ho any mpanjaka lay masina mandraky izay anao masina masina mandraky izay ny anaranao no avo indrindra Jesosy io ny anaranao avo indrindra sy le ipendrindra ambony ny anarana rehetra ny fiandriananao sy fanapana fahefana sy toerana rehetra ambany anaranao Jesosy ny anaranao avo indrindra sy le ipendrindra ambony ny anarana rehetra ny fiandriana sy fanapana fahefana sy toerana rehetra ambany anaranao reo anjeny mihiky masina ny voary mihiky hoe masina misandraty anao masina masina mandraky izay eno ny olonao mihira ho any mpanjaka lay masina mandraky izay anao masina masina mandraky izay mandraky izay anao masina masina mandraky izay mandraky izay anao masina masina mandraky izay sondra Jesosy mandrakizay ianao ilay masina mandrakizay tokoa misaotra noho ny amin'ny raha nalatsaka ao anay misaotra Jesosy fa roa arivo taona lasa ianao dia nomboana teo amin'ny hazo fijaliana naka ny toeranay ianao Jesosy ny hevitra ny aminay ianao raha tsy nilatsaka ny ranao teo amin'ny hazo fijaliana dia tsy hisy nofo vonjena ankehitriny izay Jesosy noho ny amin'izany ranao izany dia manana anjara fiainana mandrakizay
androany jesosy a izay rehetra manaraka n'izao fotoan'izao dia kasio ny fitiavanao, kasio ny fitiavanao dia afaka ny ovovela hely kokoa, afaka ny ovonjena jesosy alavitra anao. Mankasitraka jesosy io, ianao ilay nitsangana tamin'ny maty ary foana ny fasana, fa raha tsy foana ny fasana dia foana koa jesosy ny filazantsara sy ny filazanay, fa satria velona ianao jesosy Kristy dia ilay velona mandrakizay dia velona koa izahay ankehitriny. Misaotra jesosy io. Halleluja. Zaho lay mahantra tsaroko eto izamoao, tena very efa-tsambao nanjeny andro laveny ao, ny ota nanalavitray toy ny antsana lehibe, avy ny ampitao no hitanao tsy navelanao over, namboatra lalany anao teo amin'ny tsy azo ale, nafoinao ny lapanao atongai fonenanao, ka teo amin'ny azo voalony trosako, tsy andevony io tintsony ao tonga feny fanantenana, misaotra Jesu noho ny ranao, misaotra Jesu voadio, misaotra Jesu voavonjia, avy anaty aizinao fenoinao fahazava. Halleluja. Ny soloay tao ampasany mpanota, ny levina telo andro ianao fa nitsangana indray karesy, ny fahafatesana velona mandrakizay, tonga olo baovao ao noho ny rany zanak'ondry, misaotra Jesu noho ny ranao, misaotra Jesu voadio, misaotra Jesu voavonjia, avy anaty aizinao fenoinao fahazava, tsisy toy ny ranao mairindrindra ilay ranao te sosio natsoinao novidiny ray taminy alarany, sisy toy ny ranao mairindrindra ilay ranao te
mazava vonina hitra vonina hitra niranama nadio ny foko derane hoana Terany eo anao Jesosy amin'ny amarana latsakao ho anao mandrakizay ny voninahitra satria anao no mendrika izany indrindra tompo. Halleluia. Dia manasa mpanompon'Andriamanitra tsika handroso ny ten'Andriamanitra. Halleluia. Misaotra an' Jesosy indray tsika amin'izao fotoana sarobidy izao, fotoana manokana izay iombonantsika sy raisantsika amin'Andriamanitra, amin'ny alalan'ny tenin'Andriamanitra. Fantatsika tao anatin'ny tononkira teo fa ny rahan'i Jesosy no matoy izao atsika, raha tsy nisy raha latsaka, tsy nisy famonjena. Ary tiako ampahafantarina antsika rehetra izay zanak'Andriamanitra manaraka an'izao fotoana izao fa tamin'ny vidiny lafo no nividianan'i Jesosy ianao mba hahafahantsika mandray famonjena sy havanantsika amin'Andriamanitra. Dia tsy inona fa ny ainy Jesosy tamin'ny raha izay nalatsany. Ny tenin'Andriamanitra dia milaza fa ny rahan'i Jesosy latsaka ny fanekena vaovao sady mandrakizay ho antsika. Ary izany fanekena vaovao izany no mitondra fanantenana ho antsika. Fa raha mbola isan'ny velona ianao dia misy antenaina satria Andriamanitra dia miandry ianao ampitiavana mba hanananao antoka fa noho ny famonjena izay vitany antsika dia afaka miverina amin'Andriamanitra avokoa nizaniza mangetaheta famonjena, nizaniza mangetaheta fiainana mandrakizay. Jesosy Kristy irery ny lalana sy fahamarinana ary fiainana. Ivavaka isika. Ray masina amin'ny anaran'i Jesosy, tena te hisaotra sy hankasitraka anao izay amin'ity andro androany ity indray. Izay fotoana manokana ao anatin'izao fandarana mivantana izao. Ifandraisanay amin'ny alalan'ny teny fiainana, ampaherezana ao anay. Fa ny tenim-pahamarinana rehetra izay nomenao tamin'ny tsindrimandry voarakitra ao anatin'ny Baiboly dia mahasokoa fampianarana, anitsiana izay diso. Sokafo ny fosiny saina mampanany sy ray avy, andray tenim-pahamarinana indray eo amin'ity androandroany ity. Dia aoka ny fananao masina no anisy tomboka seho am-pon'ny olona, ny fahamarinany teny velona hitondra fiainana, hitondra famonjena, hitondra fanovana, hitondra antoka lehibe ampitoetra ampinoana ny fisianao eo amin'ny fiainan'ny olona sy ny nahatanterahano ny famonjena azy. Mitenena tompo fa mino anao izay amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Ny fototra miainga avy amin'ny famonjena, iorenantsika amin'ny fahamarinana. Izay ilay lohateny, ny tenin'Andriamanitra izay iarahantsika ho an'ny androany. Ry havana anisan'ny zavatra anankiray tena mahasari-piaro an'Andriamanitra, tena mahasari-piaro an'Andriamanitra raha ohatra ka voakasika ny famonjena. Tsy misy zavatra hafa ataon'ny olona ananan'ny olona antoka fiainana mandrakizay afa-tsy amin'ny alalan'ny finoan'ny olona ny zavatra efa nataon'i Jesosy. Ny zavatra efa nataon'i Jesosy ho azy tamin'ny nanolorany Jesosy ny ainy ho an'ny olombelona. Ao anatin'izay ainy Jesosy nafoin'izay ny famonjena ny fanahintsika, ny famonjena ny aintsika ary ny famonjena sy antoka
io vanty hita maso ity tafony tsy fahalovana. Ary ao anatiny zany koa azadino ny famonjena ny fiainantsika amin'ny akapobeny mihitsy azy. Androany dia tenokatra ny masom-panahintsika ny amin'ny hoe raha tsy mitandrinatsika ao anatina fampianarana dia mamily lalana ny fahamarinana ao amin'ny anganongano. Ny dikany hoe anganongano dia ohatry ny tantara mahafinaritra mandresy lahatra ny fo fa hevitra toanany tenin'Andriamanitra fa tsy tenin'Andriamanitra feno fahamarinana manova ny ao anatintsika ifanaraka amin'ny sitrapon'Andriamanitra tanteraka. Inona ny fandresen-dahatra ao anatintsika? Fa ny fandresen-dahatra ao anatintsika dia tsy tokony hifanohitra amin'izay fandresen-dahatra tiany Jesosy hijoroantsika ao aminy. Hitanareo fa ao amin'ny Korintiana 2:7 ny tenin'Andriamanitra dia milaza fa fantatrareo ny fahasoavan'i Jesosy Kristy tompontsika. Fa na dia nanan-karena azy izy dia tonga malahelo noho ny aminareo mba hampanakarena anareo ny alahelony. Hitantsika amin'izany fa noho ny fahasoavan'Andriamanitra no ahafahantsika amin'ireo noho ny fahasoavan'Andriamanitra no ahafahantsika misitraka an'ireo are-pahasoavana rehetra avy amin'Andriamanitra noho izay ny aretany Jesosy mba ho tonga tombony ho antsika. Fahasoavana namonjenantsika tamin'ny finoana. Tsy tamin'ny asa fandrao izy ireare. Nareo tsika ny Efesiana, Efesiana 2:9-10 fa fahasoavana namonjenanareo tamin'ny finoana ary tsy avy aminareo zany fa fanomezana avy amin'Andriamanitra. Tsy avy amin'ny asa fandrao izy ireare fa asany isika voaforona tao amin'ny Kristy Jesosy mba hanao asa tsara izay namboarin'Andriamanitra raha teo mba handehanatsika ao aminy. Tatsika amin'izany ny dingana tian'Andriamanitra anehoana ao anatin'ny fitondrana mahagaga izay namonjeny antsika tamin'ny aretany teo amin'ny azy fijaliana mba hahatonga ny fahasoavany ho disponible na vonona ahafahantsika misitraka an'izany ho avy aminy fa tsy avy amintsika. Tsy avy amintsika. Ny anankiray tena tiako anairana antsika dia ny alalatsika n'izao fahamarinana izao. Ny zavatra rehetra dia nataon'i Jesosy tomombana noho ny fahasoavany avokoa. Raha misy olona mitory aminareo teny anaitra anareo hoe rehefa izao zavatra izao no ataonao dia hitodika Andriamanitra hamaly ianao, dia izay ilay atao hoe religion na fombafomba-pivavahana. Tsy avy amin'Andriamanitra izany fampianarana izany. Toy ny hoe ratsy mandodimy ianao, ratsy manao rakitra ianao, maneo mandona ny fon'Andriamanitra mifanatitra dia tsy hamaly sy haino anao izy. Fampianaran-diso izany. Avelao mba hamela belatra kely aminao ny mahamarina izany zavatra lazaiko izany. Ny atahorana aza mety tena ho tafiditra mihitsy amin'ilay endrika maneho ny fanompo-tsampy mamily lalina sy mandrimbona ny azo fijaliana izany fampianarana izany. Zao ary ny fanontaniana tiako apetraka antsika izay manaraka an'ity fampianarana ity. Inona kay ny zavatra sarobidy ambony no ny ain'i Jesosy izay natolo no fanatitra amonjenantsika? Inona no ambony noho izay? Fa izay ambony noho izay no ampitodika an'Andriamanitra sy anaitra an'Andriamanitra. Fa mbola ao ambany tombam-bidy ny asarobidy ny ainy, ny zavatra rehetra ilatsika azy sy ilatsika amin'ny fanilalenanany dia tadidio fa tsy zavatra ampitodika an'Andriamanitra mihitsy izany amaly antsika. Tokony ho fantatsika aloha fa Andriamanitra dia nanolotra ny ainy ho antsika ho faty teo amin'ny toerantsika mba adisponible na avonona ny famindrapo fonombolam-panota azitsika. Zareo ny Romanina 5:5. Romanina 5:5. Ozy izy ny ten'Andriamanitra. Fa Andriamanitra nampiseho ny fitiavany antsika. Fa fonombolam-panota isika dia maty hamonjy antsika Kristy. Fonombolam-panota isika no efa maty hamonjy antsika Kristy. Izany hoe vonona mialohan'ny fotoana nanolorantsika ny tenantsika ho an'Andriamanitra
ny fahasoavan'Andriamanitra amelany atsika mba andraisany atsika ho zanany. Ao tsara nareo a, dia zao tadidio tena hitantsika Andriamanitra fa ny fahasoavan'Andriamanitra dia ilay zavatra nataony Jesosy ho atsika, fa tsy ny zavatra ataontsika anairana an' Jesosy hitodika hisaina sy amelantsika na hanafaka atsika. Midika fa ny azo fijaliana dia feno anao, ary ny antony nahatonga an'Andriamanitra naneny fahasoavany maimaim-poana dia mba ahatonga atsika anana fahatsapana ny alehibehan'ny fitiavany, ahafahantsika miverina aminy. Jereo anie ny fanambarany ten'Andriamanitra ao am-bokin'ny Romanina ihany, Romanina toko 2:1-4 zao nivaky ny teny amin'ny anaran'i Jesosy: sa amavoinao ny haren'ny famoram-panahiny sy ny fandeferany ary ny faharimpony, satria ny fantatrao fa ny famoram-panahin'Andriamanitra dia mitaonanao hibebaka. Midika fa ny antony nahatonga an' Jesosy, ny antony nahatonga an' Jesosy mora fo sy mamindra fo, ary mahatonga azy mbola manome antsika ny fahasoavany mandrakandroany, raha mbola isan'ny velona ianao dia misy antenaina, satria ao ambadika izay le fahavelomanao zay dia teteny aminao Andriamanitra fa tsy tonga izy anameloka anao. Ao amin'ny Romana 2:1 dia miteny ny apôstôly Paoly amin'ny alalan'ny tsindrimandry ny fanamasina hoe tsy misy fanamelohana ao amin'ny Kristy Jesosy. Ny dikan'izay tsy tonga izy anameloka anao fa tonga izy amindra fo aminao. Ny zavatra tiako anairana antsika mampatahotra kely ny hoe raha ohatra ianao ka misy olona miteny fa raha tsy mandoa sy manome an'izao sika dia tsy asa Andriamanitra, tsy avy amin'Andriamanitra zany, satria mandrimbona sy manaiso ary tsy manome lanja ny filazaontsara ny famonjena. Ny famonjena dia miorina amin'izay nataon'i Kristy Jesosy fa tsy nataon'ny olona ho an'i Jesosy. Ny famonjena dia miorina amin'izay nataon'i Jesosy ho antsika fa tsy nataon'ny olona ho an'i Jesosy Kristy akory. Ny nataonao anao raisinao am-po dia mampiraikitra ny fitiavanao azy rehefa tena feno sy lalipaka ao anatinao ny fitiavana an'Andriamanitra, satria fantatrao fa tia azy, tianao izy, dia manomboka mavesatra ao anatinao izay vesatra Andriamanitra. Inona ny vesatra Andriamanitra voalohany? Ny vesatra Andriamanitra voalohany dia ny fanahintsika very, miaintsika very. Efa nolazaiko izay fa i Adama dia teny ivelany Edena noho ny foronon'Andriamanitra, dia noentin'Andriamanitra izy rehefa niforonony avy amin'ny vovoka ho tonga ho Edena. Edena dia toerana tsara tarehy sy mahafinaritra izay nomanin'Andriamanitra ho tantanin'ny Adama tsy mihodina fa Adama mijoro. Fa vao nihodina Adama dia jereo fa noroasin'Andriamanitra tao Edena Adama sy Eva. Midika fa Edena tsy natao any Adama amin'ny hodina fa natao any Adama mijoro. Zay no antony aneran'Andriamanitra antsika, tairin'Andriamanitra tsika mba hiverina amin'ny fahamarinana, satria raha Adama tsy mijoro tsy ilaina ho ao Edena. Ny fitahian'Andriamanitra sy ny fahasoavany dia manaraka ny olona izay manome lanja sy mijoro ho mahatoky mitahiry ny fiainana mandrakizay sy ny famonjena. Mba fantatrao ve fa ny apôstôly Paoly dia niteny, ozy izy ny apôstôly Paoly hoe amin'ny Romana 2:2-3 zay tsy niaro ny zanany lahatokana Andriamanitra raha io fa natolony sy nomeny hamonjy atsika, tsy omen'Andriamanitra mamaim-poana miaraka amin'ny Jesosy koa va ny zavatra rehetra. Dikan'izay ny fanomezan-danja ny famonjena no hatonga ny zavatra rehetra anaraka raha ny prinsipa n'Andriamanitra aloha no resantsika, dia ny zavatra rehetra natao anaraka izay mitahiry sy miazona ny famonjena. Ny fampianarana hafa mampirisika atsika andray zavatra avy amin'Andriamanitra, ivela ny famonjena fa miankina amin'ny nataon'ny olona anaitra an'Andriamanitra. Arak'izany dia manamaivana ny alehibehan'ny zavatra efa nataon'Andriamanitra ho an'ny olona, ka te handrimbona ny fahefan'Andriamanitra mitany olona ao amina
prinsipa zay tsy araka ny sitrapon'Andriamanitra fa mampirisika ny olona toy ny hoe manomeza mamafaza be mba hitahiry Andriamanitra anao. non 1000 fois afaka ianao manao amin'ny fanjakan'Andriamanitra satria Andriamanitra dia tadidio tsara, Andriamanitra izy mankasitraka ny fanatitsao sy ny fanomezanao, fa le fankasitrana tsy miankina amin'ny zavatra ataonao fa miankina amin'ny toebonao. Be dia be aminareo no miantso ahoana ny amin'ny Isaka pasteur. Isaka sy Abrahama nanoloran'ny Abrahama ho fanatitra ny Isaka teo amin'ny altara. Dia zao tiako fantatrao pasteur fa Isaka tsy nilain'Andriamanitra fa nanolotra ondry Andriamanitra na osila misaringotra tamin'ny tsilo ny tandrony osolo ny Isaka fanatitra teo amin'ny altara ny Abrahama. Ny antony dia tsotra, tsy Isaka ny tanjon'Andriamanitra fa ny fony Abrahama ny tiany hita hoe manana fo ve Abrahama, mafoy ny zavatra rehetra, adinony Abrahama ny zavatra rehetra noho ny fitiavany an'Andriamanitra. Ny tena mampahory an'Andriamanitra tsy zavatra fa toepo. Noho izany ny fampianarana tena marina dia zao manondro an'i Kristy Jesosy sy ny famonjeny, miteraka fitiavana sy fifandraisana ary fiombonana amin'Andriamanitra ao anatin'ny mpino izay nandray an'i Jesosy. Rehefa feno ny fepetram-pitiavana ao anatin'ny olona dia tsy mila fanentanana ny asan'Andriamanitra satria ny olona voakasika Andriamanitra dia mahafoy ny zavatra rehetra ho an'Andriamanitra. Tiako fantatsika ry havana fa ny zavatra nataon'i Jesosy antsika dia ambony lavitra n'izay zavatra rehetra andrasantsika aminy. Tsy mitaky ny zavatra rehetra ho azy Andriamanitra fa ny fon'ny olona andray famonjena mba hatonga ny zavatra rehetra anaraka ny olona izay manaiky an'Andriamanitra. Izay no mahatonga an' Jesosy nilaza fa katsao aloha ny fanjakan'Andriamanitra sy ny fahamarinany, fanampy anareo zany rehetra zany. Noho izany ny zavatra rehetra tsy mila ampianarina ny fomba azahoana azy. Tsy seminera tokony ametraka mihitsy ny hoe ny lalana ahatonga anao tahian'Andriamanitra sy ahatonga anao anakarena. Tsy nirahan'Andriamanitra aloha za pasteur Rodolphe hitory amin'ny olona ny lalana ahatonga ny olona ho afaka amin'ny fahantrana satria manana ny ministeran'ny ekônomia zao tontolo zao sy ny any akatso ampianatra ny olona amin'ny fahendrena ahafahan'ny olona mitady sy ahafahan'ny olona manana izay tokony ho fananany amin'izay fahendrena sy fahalalana omen'Andriamanitra azy. Fanantsoana ampihavana ny olona amin'Andriamanitra. Rehefa tanteraka ny fihavanan'ny olona amin'Andriamanitra ka maro toerana ny fanjakan'Andriamanitra, Andriamanitra kory tsy mba tsy marina ka hanadiny ny asa tsara rehetra ny amin'ny fanompona sy ny toepo eo am-panatanterahana ny sitrapony. Rehefa velona ao anatinao ny afon'ny fitiavan'Andriamanitra, olona mety amin'Andriamanitra ianao dia tadidio no masonao sy ny fonao dia tsy mibanjina amin'ny zavatra hafa na voavely lalana amin'ny zavatra hafa. Fa hoy izy ny teny Hebreo 4:12 mijery na mibanjina an' Jesosy Kristy tompo sy mpanefa ny finoantsika. Jerenareo ane tamin'ny Adama niodina voaroka ary voaozina ny tany. Genesis 3:7-7. Dia zao ny tenin'Andriamanitra, ary koa izy tamin'ny Abrahama satria efa nihaino ny feon'vadinao ianao ka nihinananao ny azo izay nandrarako anao hoe aza hihinanana dia voaozina ny tany noho izay nataonao hatreo aloha. Fa maninona nga i Adama nanao ny nataony dia ny tany ho voaozina satria misy ifandraisany tamin'ny namoronana ny Adama no hiazonana i Edena mazava ho azy. Noho izany fitaka sy lainga ny fitoriana Edena tsy misy Adama miorona amin'ny sitrapony. Ny antony, isika tsy nantsona hanorona Edena ho fototry ny fiadanana ivelany fijoroantsika ao amin'ny sitrapon'Andriamanitra satria rehefa niody ny Adama voaozina ny tany. Dia jerenareo ny zavatra mitranga
ao misy iaho toko voalohany 9:20 raha manaiky sy makatoy ianao dia inana ny vokatsoa amin'ny tany. Midika an'izay ny fanorenana tonga ny tany tera-bokatsoa ho an'ny olona dia nisy fandraisany amin'ny toe-panazy fanapahan-kevitra hananan'ny olona anaikotariany fanamasina akatoa sy anaiky an'Andriamanitra. Ary Jesosy angadintsika ndresako amin'ny boky Matteo toko 5 sambatra ny malemy fanahy fa izy mandovany tany. Midika an'izay mila miveryntsika amin'ny fahalemem-panahy. Inona moa fahalemem-panahy? Fruit de l'esprit na vokatry ny fanahy. Rehefa nanantsika ny vokatry ny fanahy atao hoe fahalemem-panahy dia hozy izy ny teny Jesosy potra ho azy le fahasambarana fa isika mandovany tany. Noho izany tsy natsontsika hitory fanambinana ara-materiel fa natsontsika hitory fahamarinana ampiorina ny olona amin'ny volonté n'Andriamanitra satria miazona ny zavatra rehetra ao amin'ny sitrapon'Andriamanitra dia ny toe-panaraka n'Andriamanitra anatin'izany ny fahalemem-panahy ny fankatoavana sy fanekena n'Andriamanitra. Fa ny ivelan'izay rehetrarehetra izay dia tadidio tsy hoe tsy afaka azo ny zavatra rehetra ny olona zao tontolo zao dia ho tanan'ilay ratsy afaka manankarenao rehefa mandanga sy misoloky. Rehefa motivation ara-bolana ny fanomponao azy dia lasa tanjona ny tonga anao anambe dia lasa misaina ianao ny fanompona ho lalana anankiray aza ampisongadina ny fiainanao eto ambonin'ny tany. Tsy tanjona izany ry havana fa raha mijerytsika ny prinsipe biblika tena le fahamarinana ao amin'ny tenin'Andriamanitra marina dia hitantsika ny fampianaran' Jesosy rehetra fa tsy izany mamaiky an' Jesosy. Ny mamaiky an' Jesosy dia ny fiorenantsika eo amin'ny sitrapony, ny fandianantsika araka ny teniny, fananantsika fahadiova-po indrindra amin'izao fotoana somary mafanafana zao eo anivo ny firenentsika arovo ny fonao, arovo ny ao anatinao adio foana. Marina fa mena lalantsika afaka hijery hoe inona ny mety sy ny tsy mety fa tadidio fa manana tanjona mihoatra lavitra no ty tany ity tsika. Andrasantsika n'Andriamanitra dia le fotoana anankiray iverenan' Jesosy mpakatra antsika dia izy nefa nyteny sambatra hono madio am-po fa izy no hitan'Andriamanitra. Dioviny fotsika ary tandreminy fonao mihoatra noho izay tokony tandremana fa avy eo ny hivian'ny aina. Zany rehetrarehetra izany no manaitra antsika amin'ny asa robidy ny fitiavany antsika fa zay tsy nahalala otany natao otany mba hamonjy antsika. Midika an'izay ny fototry ny famonjena dia miorina amin'ny fametrantsika ny azo fijaliana ho ambony sy mihoatra lavitra noho ny zavatra rehetra. Aza vela izy fiankofana hafa hitarika antsika ka handrimbona ny fifantohantsika tsy ho amin'izay nataon'i Jesosy zato isan-jato sy ny amin'ny anton'izay nanirany antsika mba hahafapo azy ny amin'ny azo fijaliana izay niaretany teo amin'ny tamin'ny fahoriana na hafatesana antsika eo. Tadidio fa misy jiolahy anankiroa anie. Le jiolahy anankiray maiky ho afaka satria mihevitra ny mesy ho mpamonjy amin'izay ilainy. Dia nisy koa jiolahy anankiray fa nametraka ny lanjan'ny fiainana mandrakizay ho mihoatra lavitra noho izay fahoriana niaretany teo amin'ny azo fijaliana. Samy ho faty izy telo mianaka. Jesosy ho avoany le jiolahy kavisy teo amin'ny jiolahy kavanana koa samy ho faty. Fa le anankiray nietreritra hoe ny sainany any Mesia dia le amaly azy eto an-tany ihany hoe raha zanak'Andriamanitra ianao atao izay lako eto amin'ity toerana ity sy alanao koa dia vonjeo ny tenanao masika nefa ho faty. Samy ho faty. Dika izay tsy azo fijaliana no manova ny toetran'ny olona. Fanamasina ao anatin'ny olona. Fa le mangiry-firy tsy sakana ho amin'ny fangiry-firininy tsy mivavaka. Ianao zao njo ohatra koa hivavaka dia ny fangiry-firinao indraindray mizavatra mitranga dia za tsy hivavaka tsony. Fa le jiolahy tena mangiry-firy amin'ny azo fijaliana fa mbola navita ny antso an' Jesosy. Jesosy eo tsarovy ary efa tonga any paradisy ianao, any amin'ny fiainana mandrakizay ianao. Ny olona mandray mifankasitra'Andriamanitra sy mampitodika an' Jesosy rapida be mihitsy tena manome lanjany mandrakizay. Noho izany azadino fa le izy tsy hoe izay tiako no atao satria misy fahamarinana mety ho fantatro mampirisika hitory zavatra tsy nasain'i Jesosy nitoriako. Satria maika mba te hita exploit na fipoahany hita maso ety ivelany dia mavesatra be mihitsy ny foko te hitory fanambinana ireo lalana fito na dingana 720 tonga ny fiainanao iovo ao anatin'le izy vokatry ny ataonao. Fa raha tsy ataonao le izy dia tsy mamaly ianao Andriamanitra, raha tsy mandrotsaka be ianao dia tsy mitodika Andriamanitra. Za teteny aminao afaka mandrotsaka mihoatra ny olona pasteur rehefa tena fanjakan'Andriamanitra ny joronao. Rehefa tsy ho anao le izy
na hoe amin'ny fahafanganam-pandehanao le izy dia avelao Andriamanitra anao an'le izy fa torio zay tokony toriana, ijoroa zay tokony ijoroana, ivereno zay tokony iverenana. Saino zany teny zany, atsipony tady iny tandroko ny omby, atsipony fahamarinana any am-pony malala. Mino fa ho sarotintsika manomboka androany ny amin'ny filazantsara marina, satria raha tany nahazo tsiny sy voaozina nefa adamany tsy nijoro dia misy ifandraisany ny fijoroanao no asitran'Andriamanitra ny taninao. Tantara faharoa toko 7:7 raha ny oloko sy natsoina amin'ny anarako no avy ny tena sy hivavaka, hiala amin-dratsy fanaony, hitady ny tavako izy dia hiala amin-dratsy fanaony, dia hiaino azy any an-danitra, amela ny elony dia maninona ahasitrana ny taniny. Le tany tsy tsika manasitrana azy amin'ny façon-tsika fa izy no nasitrana azy amin'ny fijoroantsika. Noho izany mijoro fotsiny dia avelao Andriamanitra anao zay tena tiany atao fa Andriamanitra izy, dia aza avela isy antony atonga antsika ho taraiky ao anatina zavatra anankiray izay mety tsy voatery hoe ankasitrahan'Andriamanitra. No marina dia tadidio ny otany hevitra mampisaraka antsika amin'Andriamanitra. Fa rehefa nanaiky Jesosy isotro ny kapoaka ny fahatezeran'Andriamanitra ny antra tamanainy tamin'ny fahafatesana, dia ho amin'ny tanjony zany ahafahantsika misotro ny kapoaka ny fahasoavana mba hahatonga ny fifaliany ho ao anatintsika. Tianao Jesosy, tianao fitiavana mandrakizay izy, aza ny fitiavana zany nandrany anay, anaitranao androany mihavana amin'Andriamanitra ny ianao, dia ho azo antoka ao anatin'izao vanim-potoana misy antsika izao, ny fafany filazantsara tsisy kilema hiasa ao anatinao. Aza mitory zay zavatra tsy nasain'i Jesosy toriana. Jesosy ny teny mandehanareo torio fifakaiky ny fanjakany lanitra, dia misy zavatra nasainy atao, diovy miboka, sitrano marary, avoainy demonia, atsangano maty. Nahazo mamaim-pony nareo dia mizara mamaim-pona. Aza mitory zay zavatra nasainy atao fa torio zay zavatra nasainy toriana. Mosisy Paoly mitory zay ny amin'ny hazo fijaliana, fadalana ho an'izay overy zany, fa herin'Andriamanitra kosa ho antsika zay vonjeny tsy nandray famonjena. Herin'Andriamanitra mitranga ho azy rehefa toriana ny hazo fijaliana, tsoron-javatsoa zay manana ny fiadanan'Andriamanitra ao anatiny. Ore olona nareo ve tsy leo ametraka ny fatokianareo amin'ny zavatra mety miova? Nareo ve tsy mahita hoe misy zavatra miova tampoko zany no maly tsy androany? Aza mametraka amin'ny fanantenanao amin'ny zavatra mety miova, fa za te sarika ny sainao, aza miazakazaka anan-javatra mety miova. Raha zavatra ombany ny foron'Andriamanitra eto ambany masoandro dia ny forony ny aran'ny lalàn'ny fiovana daoly. Tokana tsy miova Jesosy Kristy avy any Nazareta, ilay tsy miova maly sy an'io ary mandrakizay minoa ianao an' Jesosy. Teteny aminao raha n'io moa ny tompony ny aina no haka ny fiainanao, hiala aminao ny ainao dia ho aiza ianao. Mbola afaka hiteny ve ianao hoe misy fotoana azonao veriko ave hoe ho aiza ny andanianao no mandrakizay ianao, mba hitodio kely ny fomba fanomponao an'Andriamanitra, hitodio koa ny motivation ao anatinao hatramin'izay ka hatramin'izao. Tena sura ve ianao fa matahotra an'Andriamanitra? Efa tena mibebaka marina ve? Tonga foana ve zao teny zao? Samba misy fiatraikany ao anatin'ny fonao ny fahamarinana izay zaraina aminao. Indraindray ianao manaiky sy mandevitra zany amin'ny zavatra tsy mifanaraka amin'ny sitrapon'Andriamanitra. Mety hoe tsy mampaninona fa noho ny famindram-pony. Misy zavatra tsy normal kanefa mbola ekenao hiainana androany. Mbola afaka miverina ianao raha manam-pofinaina. Te hamonjy ny ainao Jesosy. Manana tombam-bidy avo lenta, tsy azo sandaina ny herin'ny rano izay nalatsanao anao, ary sarobidy aminy ianao matoa ny tombanany ao amin'ny asarobidy ny fiainany, ny fisianao. Tianao amin'ny fitiavana mandrakizay izy. Malalaka ny fotoana mbola afano miteny eo anatrehany hoe Jesosy ianao ny fiainako, ianao ny rehetra amiko, ianao ny fandriako ambony indrindra,
ianao ny ilaiko, ianao ny riny foko, misaotra ny amin'ny famonjenao sy ny fiaretanao ny amiko, fa vonina amaly ny antsonao raha zany ny etaetanao androany. Aneneno ireo zavatra rehetra toy ny endriky ny fanompo-tsampina ny diso ny fianaranao sy ny fampianaranao, ka nampitodika ny zavatra important amin'Andriamanitra lasa namaivaninao. Fa zavatra eny ivelany tianao mahana olana toy ny hoe vidy varotra, rehefa manao be dia migoka be, rehefa mamafy be dia mijinja be sy ny sisa sy ny sisa. Tsy izay le fampianarana tian'Andriamanitra tongavana fa mila mamaky Baiboly tsara tsika. Fa rehefa mamoana mivenona ao anatin'ny olona dia mamoana daholo ny fanoharana rehetra ao anaty Baiboly. Fa rehefa Kristy nivelona ao anatin'ny olona dia Kristy daholo ny zavatra rehetra hita ao anatin'ny Baiboly amin'izay teny lazain'Andriamanitra. Enoy anie, enoy. Ny vavanao dia tsy sokatra raha tsy zavatra mahafeno ny ao anatinao. Rehefa Kristy ny fahafenona ao anatinao dia Kristy ny mipololoatra eo amin'ny vavanao. Ny olona feno Kristy dia miteny Kristy. Fa ny olona feno mamoana dia tsy misy zavatra lazainy ankoatry ny mamoana. Tadidio fa betsaka no efa nahita mihoatra noho ianao, fa androany izy manenina satria tsy teo amin'ny fiainan'i Jesosy Kristy. Androany izy afaka miteny hoe matoy izao aho dia satria manam-bea, manana an'izay rehetra ilaina, fa ny fiafarany zavatra rehetra no amaritana ny fahatsarany zavatra rehetra, fa tsy ny fiandohany. Tadidio fa betsaka ny zavatra mifamoafao iainana eto amin'izao tontolo izao, fa ny tena fiadanana tsy misy olona anankiray tsy hitady an'Andriamanitra. Aza raisina ho tontolo manindrona anao ny zavatra tiako zaraina, fa tovy tontolo atonga sainanao iverenanao amin'Andriamanitra. Tianao Jesosy. Tsy fantatranao afaka 10 minitra dia neny ny trompetra. Tsy fantatranao raha alina na ho rehefa avy ao. Mba miangavy ianao a. Tsy tondraiza ny ambo-po, tsy tondraiza ny fahatezerana, fa lala tokana ny diranao teto an-tany, lala tokana ny voanao hialy eto an-tany. Miandry anao Jesosy Kristy, miandry anao izy raha mbola manam-pofinainy ianao. Fotoana izao miavahana aminy vavakisika. Raha ny anaran'i Jesosy, misaotra anao zahay ny amin'ny fotoanandroany, dia akasitraka anao zay ny amin'izany afatra izany. Ndreto zahay manokatra ny fonay. Raha mbola hitanao hoe misy tontolo tsy mahamendrika anay, ilanay ny hitananao sy ny famindraponao tena mivonona ny bebaka marina Jesosy. Ianao dia tonga nafoy ny seza fiandriananao, nanaiko tonga nofo ny ef'Andriamanitra. Rehefa tonga teto an-tanynao dia Andriamanitra nafoina Andriamanitra. Mystera zany. Ny antony satria naseho tamin'ny endrika ianao dia tonga adino ny ray noho ny fahotako. Fa androany tianao liberena, tianao afana mba hiaina ny fiadananao. Noho izany Jesosy, aoko ireo tontolo tsy mendrika rehetra teo amin'ny fiainako sy ho fiainan'izay rehetra manaraka an'izao fandaran'izao, ho sasana amin'ny ranao sarobidy Jesosy, mba ho afaka eo amin'ny fiainanay tsy zavatra rehetra tsy nambolenao anay. Diova izay ho afa-pahotana, ary raisinay ny ranao anadiovanay ny fananay sy ny fietretanay sy ombanay manontolo, hiavananay aminao marina. Amin'nananay fiainana tsy misy fihetsaram-belatsia, fa tena fiombonana marina eo anatrinao. Tsy ny tsara eo mason'ny olona fa mpivavaka izay, tsy ny tsara hitan'ny olona fa manonona ny anaranao izay, fa tena karazan'olona vonina nijoro amin'ny fahitsiana sy fahamarinana, ary ianao ny sitraponao mandrakizay. Raha Jesosy ny fibebahana marina ao ampony tsiray avy izay manantona anao androany, fa amin'ny famindram-po sy famela-keloka marina no andraisanay izany ho voninahitra ao, amin'ny anaran'i Jesosy Kristy avy any Nazareta. Amen. Iaino ary le fahasambarany, fa sambatra ny olona izay voavelany elony sy voasarona ny fahotany. Sambatra ny olona izay tsy isain'i Jehovah eloka ary tsy misy fitaka ny fanahany. Maniry sy mirary soa indrindra anao ho tahian'Andriamanitra, manova fanekena amin'Andriamanitra ianao androany, dia avereny miaraka amiko izao vavaka izao. Jesosy eo mangetahetanao ny fanahiko, mamindrafo amiko, mamela ny fahotako rehetra. Anio Jesosy, raisiko ianao ho tompoko,
tsy ho mpamonjo ny fiainako manokana, manam-pahatompoko. So raha teo boky ny fiainana ny anarako, zanak'Andriamanitra mandova sy manana fiainana mandrakizay ao aminy. Misaotra Jesosy fefa voatahako amin'ny lafim-piainako ray manontolo, ny momba rehetra, ny aiko, ny saiko, ny foko, ny fananako sy ny fandalovako eto an-tany dia ho anao manontolo. Raisy Jesosy eo ho voninahitra ao rery mandrakizay, mankasitraka mpanjako. Amen dia amen. Mametraka ny tontolo mahafinaritra ho antsika eo an-tanan'ny Tompo indray androany. Mino fa ny marary hositran'Andriamanitra, ny rofo esorin'Andriamanitra, ary ny aretina ho afaka ny olana iva satria velona Jesosy. Ho aminareo ny fiadanan'i Jesosy Kristy Tompo dia mirary tontolo andro mahafinaritra ho antsika indray ho tahin'Andriamanitra. Veloma tompoko, veloma mahafinaritra ho antsika rehetra.